Nanevitra mikasika ny fitoriana napetraka Christine Razanamaso mpandrindra nasionaly Mapara ny solombavambahoaka Mapara voafidy teo anivon'ny boriboritany fahenina nambarany fa tsy mitombona io fitoriana izay miatefa io. Tsy mitombona ny fitoriana izay napetraka ny Bureau National ny Mapara eo anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana hoy ny solombavambahoaka Mapara voafidy teo anivon'ny boriboritany fahenina. No mariany fa mbola mijanona ho solombavambahoaka Mapara ny tenany ary tsy niala amin'ny fifehezana eo anivon'ny tsy vondrona politika ity. Izahay tsy hoe tsy manaraka ny ligne de conduite ny Mapara fa gaga izahay hoe ny coordonnateur national ny Mapara dia Andriamatoa ministre Maharanty Jean de Dieu. Izy zany ny tokony hanao sini ny déchéance anay fa tsy raha matoa Razanamaso Christine raha ny taratasy eo anivon'ny ministère ny atitany no jerenay ka aminay zany tsy mitombona iny fitorinanay iny ary araka ny article 71 ihany koa anatin'ny lalam-panondrenana zany dia milaza fa afaka miasa malalaka amin'ny conscience anay zay sy amin'izay fantatray fa mampety ny vahoakanay ka aminay zay nampandany an'ity filoham-pirenena ity ary ny tanjonay dia ny ampandroso a Madagasikara ary ho tombotsoa ambonin'izay firenena zay sy ny vahoaka ny fidy anay dia izay zany tsy mila korotana tsy mila tabataba fa miara-miasa amin'ny mpitondro io zay satria efa hitanay ihany koa fa efa manao ezaka ny fitondrana ary efa anomboka efa misy ny vola toka misy ihany koa ny hoe mpamatsy vola efa hiasa eto amintsika dia tsy hitako hoe inona ny tsy arahana miasa amin'ilay fitondrana fa mangataka ary zay hoe ndao hoe hiara-iasa anoana ny fitondrana zay ny arahana nametraka io. Misy zany ny taratasy nalefa ny HCC ty aminay mba ahafahanay mamaly ny fitoriana zay napetraky ny Mapara eny anivon'ny HCC zany dia eo mpamalinan'izay tokoa zany zahay zao fa aminay tsy mitombona velively ny filazana fa voana ny ligne de conduite ny Mapara izahay. Ireo solombavambahoaka fito voakasika ny fitoriana fa ny sorana tsy ho solombavambahoaka natao ny Bureau National ny Mapara dia manana zo mamaly ny fitoriana eny anivon'ny HCC. Ho an'ny solombavambahoaka Mapara eo anivon'ny boriboritany fahenina dia nilaza fa andefa ny fiarovan-tena ny momba io fitoriana napetraky ny ekipa ny Andry Rajoelina eny anivon'ny HCC io.